tsapa tatoato fa maro ireo olon-dratsy manao fanafiana na misoloky dia misalotra fanamiana miaramila na mitovy amin'izany. Mirongatra ihany koa ireo karazan'olona mivarotra ireo karazana fanamiana miaramila na ny mitovy aminy na eny amin'ny tambazotra serasera na eny amin'ny tsena. Noho izany dia anday andraikitra ary manao zao fanambarana sy fampasivana izao ny hery fiarovana sy filaminana mivondrona eo anivon'ny Emonate. Menabila avec tout canon. Madame le secrétaire. Vonina chef. Vonina minino? Vonina ho maty noho ny tanindrazana. Ary aza mivazavazanay vehivavy fa za mihitsy no hitady any colonel Patrika ary raha tratrako izy de tapahako amin'ity ny taboriny. Andraisana fepetra izay olona manao fanamiana amin'ny tany filaminana hoy ny manamboninahitra général Rakotomalala teo izay lehibe ny Emonate izay. Faly miarahaba sy mitafatafa amintsika jiaby indray mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy araka hitantsika ihany koa fanokafy nataon'ny sekretera ny Marika Tatandraza menace mampihorohoro an'ny colonel Patrick. Idirantsika lalala misy kokoa rehefa aveo fa araka ny fanokafy nataon'ny tany filaminana zay général Rakotomalala zay hoe misy io zao hitantsika i Marika Tatandraza manao fanamiana amin'ny tany filaminana. Ho raisinareo ve andraikitrareo ary lalana na amin'ny lalana aiza no hitondrany Marika Tatandraza ny fanamiana amin'ny tany filaminana miaramila sy ny satroka izay. Araka hitantsika manko vaovao mety faelaela tsy ela ihany koa aza i Ayona Edy artiste mpanakanto iny fa nandray andraikitra avy hatrany ny mpitany filaminana ary ny fona izy ny aiky ary tsy hanao tsony tsy hitondra fanamiana mpitany filaminana tsony. Hitantsika iny tamin'ny tambazotra serasera Ayona Edy vadiny Tasimena izay. Tsy izy irery nefa fa raha hitantsika amin'izao fotoana izao dia maro ny olona manao pataloha na t-shirt zany dia esoriny reto mpitany filaminana reto na tsy izany ihany fa na kaskety ihany koa dia alay reto mpitany filaminana reto ka mipetraka ny fanontaniana ho anareo hoe handray fepetra ve nareo manoloana zavatra atao ny Marika Tatandraza izay manao fanamiana tany filaminana sy satroka tany filaminana zay. Tsy izany ihany nefa fa ny nany zavatra teneny mamoa fady mba ekenareo ve karazana mamaly fanokevitra nataon'ny colonel manamboninahitra Patrick namanareo manao fanokevitra olo adala. Eto manko misy karazana maromaro na adala, misy adala manary akandro, misy ihany koa adala sy manary akandro fa mirenireny ihany izy de maloto. Misy ihany koa adala fa miteniteny foana ohatran'izao ary ekenareo mahamenatra ty raha zao ohatsika zao ny firenena Madagasikara tsika malalatsika ty mba misy olo ohatr' zao ihany tsy andraisana fepetra na tena voaka zany na eo ihany koa fanamiana zay ataonareo zay dradradrainareo teo tamin'ny vidéo teo hoe tsy maintsy andraisana fepetra zay olo raha ohatra ka hoe tsy mandray fepetra ny mpitany filaminana dia miraitsy kombakomba. Tsy mpitany filaminana ihany miraitsy kombakomba fa na ny TGV na ny Mapara na ny iza na ny fotony tokony andray fepetra ny gendarmerie na raha miaramila na polisy any an-toerana tokony hoe ho samborona izy ka ry petraka fantany ihany koa rehefa izy re tompolahy tompoko vavy no afaka samborona ary rehefa izy sy no tsy afaka samborona. Izy io hitantsika raha adala na tsy adala izy tsy dirantsika izay nanazy zany adala izy anazy zany fa hoe matoy izy misy mbola miteny sahy miteniteny ohatran'izao colonel namanareo iny ry manamboninahitra ataon'olo ohatr' zao izy de nanao ampamoaka nareo ne tokony hitsangana hoe izy fa nadiadiana lalina ary nareo ihany koa efa niteny hoe misy zavatra misy kolokolo eo hoy ny lehibe ny antemerandoolona général Kapsil Korotambi Richard Ravalmana hoe misy kolokolo ka zany tokony andray fepetra ianareo rehetrarehetra fa indrindraindrindra olona mitabataba ty raha tsy mandray fepetra nareo raka tenintsika zay dia nareo zany no miraitsy kombakomba ao anatin'ity raha ity. Ka eto koa misy faingo kely raha atsika makasiky ny raha sy tena ndraina solonaiko maneho hevitra manko ry zareo avy anavaratra tsy de tirantsika lalina izy zareo fa misy vidéo miparitaka amin'ny tabazotra serasera ihany koa fa hoe
izy teny andrenina solonayko izy zareo nomeniny mamy Ravatomanga vola 5 milliards faingo tenentsika ty fa raha antsika manko vidéo fa nikevitra natao zareo manamboninahitra sy adaladala ty maraka tantara zay dirantsika amizay hoe omeo ary ny proof fa hoe tena nisy tokoa zany fanomezana vola avy mamy Ravatomanga zay ary ny voaka tao anatin'ny fanginana ihany koa manko lehibe zaza makasika zay fa tsisy an'izany tatsika fa ary omeo ihany koa ny proof hoe ny sy tena andrina solonayko satria nanome vola makasika ny propagandy tamin'ny fividianana filoham-pirenena iny lasa teo manko zany ka izany indrindra mahatonga zareo avaratra hoe mbola ray ihany ary mbola miraitsy kombakomba fitondram-pandrakana i solombavam-bahoaka sy tena andrina solonayko aoko hazavana amintsika eto misy ane afaka jerena hoe fomba tokoa ve sa hoe fanamafisalainga marina tokoa ve ento le proof satria misy témoin izy anao ento le proof araka ny teny solombavam-bahoaka sy tena andrina solonayko zay ento le proof omeo ampaibe maso fa hoe tena marina tokoa zany fifandraisana na vola nomery zareo izay hitantsika ihany koa manko fa misy ane zavatra ny s'est passé mety diso izy na mety tsy diso izy anazy zay manko fa hitantsika manko fa taloha ihany koa ne niady ity TGV sy team tamin'ny fanonganana Rajao Rajao Mampianina tamin'ny 2024 nefa nahay nitambatra zareo hitantsika amin'izany TGV zay tariny Flo Andrajoela sy ny team Marc Ravalomanana dia nahay nitambatra ry zareo nanohitra ny Rajao Mampianina ao zay inona ny zavatra tiako atongavana eto noho izany tompolasy tompoko vavy antsika côtier na hoe tsy côtier zany atsika malagasy rehetrarehetra atsika Madagasikara raha misy zavatra iarahana tokony hitambarana hanohitra ny ity fanjakany barona didy jadona fanjakana tsirairesy mandidy ity filoham-pirenena Andrajoela zay amin'izao fotoana izao tsy tokony izao zavatra atao zao ne fampisarasarahany ao koa zay zavatra zareo samby anatinao zao amin'izao fotoana izao efa miady ka atsika mpanohitra indray dia hifampisarasara ohatran'izao misy olona avaratra tenentsika tao zay tsy tokony saratsaraka amin'izao fotoana izao fitambarantsika rehetrarehetra mpanohitra rehetrarehetra na avaina digo ianao na avaina varatra anao na avaina andrefa anao toliara anao na avaina tamatavy anao rolaran-tsirakany na avaina mahajanga anao tokony hitambatra atsika na Tananarivo na Fianaratsoa digo hitambatra atsika amin'ny zavatra tsy rariny zava-misy ihany firenena zao resaka nosakatia resaka basiliara tsy hita ireto izay midradradratra zay avaina avaratra reto hoe io sy teny manohitra basiliara sary mbola sarisariny koa zany io sarinady koa zany io atsika rehetra zalahy mba mivondrona atsika mpanohitra rehetrarehetra atsika mivondrona hanohitra ty fanjakana ty lasa atsika indray misaratsaraka amin'izao fotoana izao ka tokony hitambatra atsika mety misy manko manao zao hoe io sy tena andrena solonayko mbola tariny mamy Ravatomanga sana ny filoham-pirenena Andrajoela atsika rehetrarehetra taiza moa ny TGV sy ny team reto nitambatra nefa olo fahavalo tena fahavalo ka atsika samytsika indray rehefa mpanohitra dia manohitra rehetrarehetra amin'ny lafiny rehetrarehetra tsy voatery basiliara ihany fa eo nosy sakatia nosy be eo lafiny rehetrarehetra tsy fanarahan-dalàna ataon'ny fitondram-pandrakana fanomeza tany olona zany ny joroantsika amin'izao fotoana izao tsika rehetrarehetra tokony hijoro tsika rehetrarehetra tokony hijoro tsika mpanohitra tsy misy misaratsaraka zany rehefa misy zavatra tokony hoe ity point iarahana atsika hitambarantsika dia eto zao tsika zay mahatonga atsika hoe lasa hitantsika ne zany rehefa misy zavatra tombontsoa iarahana tokony hoe hitaka an'izay tsika ka hiverina atsika amin'ny zavatra nitenentsika teo iny makasika ny fanokevitra na hoe fitondrana ny fanamina amin'ny tany filaminana zay natao ireo manamboninahitra fa indrindrindra natao ny eo ihany koa ny fanokevitra natao ny marika tatandraza zay adala averitsika indray raha tsy mandray fepetra zany ny mpitondra fandrakana zay tariny tany filaminana reto dia ry zareo ihany koa zany miaraka daladala amin'ny tatandraza ty noho izany dia firenena tena adala anjakan'ny mafia anjakan'ny mpanambotry firenena ity fitondrana izay tarihy zareo ty ary firenena Madagasikara iarahantsika manana ity ka atsika mila mitsangana foana na dia ataontsika hoe indraindray mahakivikivy ny zavatra ataontsika rehetrarehetra avela ao zany fitondra fandrakana hanao zay tia natao raha ohatra atsika tsy mitrangana zay zany natao hoe avela ao zany ry Andrajoela sy ny firongony hanao zay lanin'ny kibony zay ataonao aiza maro zareo samy zareo sy ngamba zay ngamba mety zareo samy zareo ihany any no hanongany zareo samy zareo ka zay ngamba no titsika ty ka zay ihany koa no afaka nizaraina amintsika eto tompolasy tompoko vavy azo dino hatrany miabone na manao zay na manao commentaire afa-tsika mahatsaritsary zavatra izay
tsapa tatoato fa maro ireo olon-dratsy manao fanafiana na misy loka dia misalotra fanamiana miaramila na mitovy amin'izany. Mirongatra ihany koa ireo karazan'olona mivarotra ireo karazana fanamiana miaramila na ny mitovy aminy na eny amin'ny tambazotra serasera na eny amin'ny tsena. Noho izany dia anday andraikitra ary manao zao fanambarana sy fampasivana izao ny hery fiarovana sy filaminana mivondrona eo anivon'ny Emonat. Araky ny andiny fa 7/5 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana dia voarara ary enjany lalàna manan-kery manerana ny tany repoblika ny fanaovana fanamiana miaramila na ny mitovitovy endrika amin'ny fanamiana miaramila ho an'ireo sivily tsy manana fahazon-danana anao izany. Ary dia saziana 2 volana ka hatramin'ny 5 taona aponja sy lamandya 3 hetsy ariary ka hatramin'ny 7 tapitrisa ariary izay miny mandika izany lalàna izany. Noho izany dia entanina ireo olona rehetra mpivarotra fanamiana miaramila na mitovy amin'izany ka tsy nahazo alanana manokana mba ampitsahatra tanteraka ny fivarotana ireo fanamiana izay voakazika izany manomboka izao. Entanina ihany koa ny olom-pirenena rehetra tsy akanavaka tsy hisalotra intsony izany fanamiana mpitandro filaminana izany mba ahafana manavaka ireo tena mpitandro filaminana sy ireo olom-pirenena tsotra amin'ny olon-dratsy. Ny hery fiarovana sy filaminana dia miroso amin'ny fanentanana ny fampiarana izany manomboka ny masomandro anio ary mandritry ny 5 andro. Aorenan'izay dia miroso avy hatrany amin'ny fampiarana ny lalàna manan-kery voatanisa Tetsaloha kasika ny fivarotana sy fisalorana fanamiana mpitandro filaminana ho an'ireo izay minia mandika izany manomboka ny asabotsy fa 15 febroary 2020 sy 2020. Menabila avec tout canon. Madame le secrétaire. Vonona sef. Vonona mino. Vonona ho maty no tandrasana. Any aza mifasafasana vehivavy fa za mihitsy no hitady any colonel Patrika aratratrako izy de tapahako amty ny taboriny. Mazava milaza any colonel Patrick. Mazava milaza any. Aza tratra ny sekretera laha rava ny momba ny tabory laza. Mazava milaza any ary mitady an'lahy mihitsy ny soldanay amin'izao fotoana zao fa raha tratra laha rava tabory laha. Ary laha colonel déserteur laha nitsoka anaty manala baraka ny tanindrazana ny firenena. Zavy laha mba manambonatra miaramila nefa laha zao nitsoka fantatra ny elise fa laha avy saika napoka bomba saika napoka cocktail molotov saika napoka an'lahy teny 67 hectare. Ary anagnanay ny video momba n'izany ary laha divorce ny vadin'lahy lahy nefa vehivavy ampela sony izany nefa de nariany lahy tsy nikarakara-nahy vady aman-dranaky lahy nariany lahy sady velesy mba menahy ny vadin'lahy me hoane siny mba ampirafesiko amin'ny sekretera. Si inona koa zany raha rehefa tsy mahavelim-bady alaiko iny alaiko iny laha zao lasa manaraka ny madame Fenisoany Amponja amle fanodikodinana an'le vola 40 milliards iny ary tetsa laha amin'iny masiaka be ary zany mabe vavabe an'lahy anaty Facebook ato miaro an'iny vehivavy isany netiny lantsoky iny vola be 40 milliards iny tety laha colonel Sarbava laha ajanony ny menasy ataon'lahy ireo ray aman-dreninay eto amin'ny firenena. Ajanony lesy ajanony laha colonel Sarbava ty pete sady laha colonel dokotera mpangala tsy tovy laha sady laha raha te ifampitana de mitongava te Madagasikara lesy fa tsika ifampitana tsika sy anao ifampitiditsika
Efa mitady any miaramila ko am'izao fotoana zao zatsatsa anay ana fa rava taborila endasina tramotramana mihitsy taborila la tratra anay ana la kely menasy herinandro la okle zany sarimba